Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy. Anio fa 7 volana jolay. Apetraho amiko ny hetsi-ponao hatramin'ireo izay tsy tianao tsapa. Mbola manenjika ny eritreritrao ve ny tahotra sy ny tebiteby? Tsy fahotana ny hetsi-po amin'ny mahetsi-po azy. Saingy mety anjary finiavana mivadika ao fahotana izany. Ny bala mahamainy tahotra dia mikindry anao andro aman'alina. Tsy mitsahatra mihitsy fery ny famelezan'ny devoly. Tano ary ny finoana ao ampinga. Izay azahoanareo hamono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy. Amafiso ny fahatokisanao na inona hetsi-ponao. Raha maharitra amin'io lalana io ianao dia anjary hifanaraka amin'ny finoanao ny hetsi-ponao amin'ny farany. Aza mandositra manoloana ny tahotra na milaza koa fa tsy eo izy. Ia maro ny fitaintainana feninao any amin'ny aty fonao rehetra any. Hiteraka silofo mahatsiraviny izany ny tahotra ny tahotra. Avelao ary izy ariary eo amin'ny fahazavan'ny fanatrehako hoe izay toerana fahatsika mandinika ny aminy. Mifatoa amin'ny fitokisanao ary foana tsy kelikely ny hery vaika ny alemena aminao noho ny tahotra. Efesianina 4:9 ny 9:40. Tano lalandava ny finoana ho toy ny ampinga azahoanareo mamono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra alefan'ilay ratsy. Jaona 1:2 ny 5 ka hatramin'ny 7. Izao no afatra renay tamin'i Jesoa Kristy ka mba ambaranay aminareo. Andriamanitra dia fahazavana ary tsy mba misy aizina akory ao aminy. Raha milaza ao manam-piombonana amin'ny Andriamanitra isika nefa miaina ao amin'ny aizina dia mandainga sady tsy manatanteraka ny afatra marim-potitra. Andriamanitra dia ao amin'ny mazava ka raha miaina ao amin'ny fahazavana tahaka azy isika dia misy fiombonana amintsika samy isika. Ary ny rahan'i Jesoa zana no manadio antsika ho afaka amin'ny karazam-pahotana rehetra. Isaia 2:12. Indro Andriamanitra namonjy ahy, matoky azy aho ka tsy mangovotra intsony. Ny tompo no heriko sy fiderako fa izy no mpamonjy ahy. Amen.